Hamaraparana an'ilay podcast sika ny raha ohatra hoe tokony hanome torohevitra ary ianao amin'ny olona rafitinina amina frazy fofohy dia inona torohevitra omenao amin'ny tanora na olona efa zokodokony ka te hiditra ao anatin'io tontolonao io? Torohevitra aloha dia veronetsy am-boalohany foana mila tiavina aloha dia izy. Ianao zany raha ohatra anao mpanakanto io dia tiavinao aloha ilay izy dia arahanao ezahanao arahana le fitsipodalao. Mpanao kanto zany mpanao zavatra tsara da koa na fitondrantenanao na zavatra ataonao zany tokony makany amin'ny tsara, makany amin'ny hatsarana foana zany. Amin'ny mahalafin'ny olona fosa zany mahasotomony foana ianao satria ianao mikasaka ny tsara dia ny tenanao aloha no voakasik'izay voalohany satria ianao makany amin'ny tsara zay zany efa zava-dehibe amin'ny vatanao zay. Faharoan'izay afaka zarainao le hatsaranao amin'io amin'ny olona manodidina anao, amin'ny mpividy ny sarinao. Fampirisihana zany dia hoe rehefa anao mpanakanto koa zany dia mila tsodrano ny ray aman-dreny amiko satria zava-dehibe ny anahy zany. Satria ianao raha hoe hanao mpanakanto tsy nahasorozany ray aman-dreny dia ohatrany misy zavatra tsy ampy foana ao. Ohatrany hoe misy manelingela saina ny dada sy mama tsy manaiky aty fa dia miforceko fotsiny ity. Azonao ohatrany hoe zavatra forcé, aza forcéna le izy zay koa zany mokoseka aza forcéna mahitsy fa eto amin'ny fahasorana, eto am-pilaminana, eto am-pitiavana dia eto am-pamatorana satria ianao rehefa manao asa kanto io dia tsy maintsy olona matotra ianao fa tsy mety rehefa olona satria very ianao. Tsy hitanao intsony le lalaka zorana satria aiza nahitanao le réseau, aiza nahitanao an'le fampirantiana seroa, aiza nahitanao iseraserana amin'olona tsisy dia zay foana ny anahy zany hoe dia aza misalasala manampy ny olona tompo raha misy zavatra tiana dia ny tenanay afaka mamaly anareo amin'ny telefona ny mail hoe mangataka conseil na hoe inona dia afaka manao satria tiako koa ny anahy zany faniriko eto Madagasikara mbô feno koa mpanao sary hosodoko mbô hitombo satria vitsy dia vitsy. Raha miseratra ny kanto zany dia mpanao sary hosodoko anisan'ny vitsy mpisehatra. Vitsy mpisehatra izy satria rehefa betsaka misehatra aminy mbila firenena mitombo satria ny mpanakanto ny ambassadeur ny firenena. Ny mpanakanto zany rehefa mandeha any ivelany any dia tsy hoe zataina Rakotarovô fa le Madagasikara mihitsy ny entina manaraka anao any. Zany hoe ianao le ambassadeur le firenenao amin'le hatsarana zarainao amin'ny olona dia iny anisan'ny objectif tsara zay ahafahanao manapa-kevitra ianao artiste koa satria ahafahanao mamaly inona ny antony ahatongavanao ety ambonin'ny tany ety. Ianao hoe tonga ety ambonin'ny tany ety handehandeha sa hijorojoro sa hipetrapetraka kafe sa inona dia famalianao an'izay ilay asa kanto io ampy anisan'ny valim-panontaniana tsara amin'izay fametrahana an'izay zavatra izay. Ny teny faharoa koa dia mampirisika an'ireo ankizy izay liana dia atony daholo ilay toerana efa nilazaiko teo aloha rehetra teo dia aza misalasala manontany dia aza misalasala mametra-panontaniana amin'izay hitanareo fa ireny mampisokatra ny sainareo ary ireny manampy anareo anapahanareo ny hevitra hoe inona natao. Ohatrany hoe afaka fanadinana ianao dia andehanao dokotera sa anao mbola tsainana be ny tanora raha vao afaka baka dia andehanao inona dia mbola tsy haiko. Nefa rehefa kolokoloanao tamin'ny voalohany eny eo any ianao dia efa fantatry hoe ity ny andeha ataoko satria mila préparena izay fanapa-kevitra zay fa tsy hoe zay le teneko hoe le intuition sy le spontanéité sy le anana indray tsara fa mavery. D'accord. Raha ohatra tokony hiverina départ ohatra ary ianao satria izay moa no tematika antsika, inona no ataonao? Raha za moa nefa atao anatin'ny fiverenana ohatra mahitsy nanova stratégie. Raha hoe ty efa fantatro sy haiko nefa za verina ohatra teto ahoana ary zany no départ vaovao ahatonga anazy sy ohatra indray. Dia za le ohatra tena tenenao ina tsy any amin'ny compte banque ary ohatra mihitsy zany hoe ohatra tsy any amin'ny compte banque dia ahoana amin'izay zany ampitomboanao le ohatra amin'ny compte banque-nao io satria zava-dehibe zany satria zay le performance
de fahaizanao mandrafitra mitetika asanao ao an-tsainao aloha raha ahoana indray zany nitetika asa koa de ahoana nataoko raha reto ny tsy mety a de ina no atao mety de fahaizana manavaka amin'ny mety sy ny tsy mety ary manaiky fa nisy faiblesse tao a rehefa tsy ekenao koa fa nisy faiblesse tao anatin'ny fiverenanao ohatra de tsy afaka hiverina androso ianao de ny fahaizana manala an'ireny tsy nety taloha ireny zany a nafanao mampitombo ny ohatra ho ray ny ray ho roa zany de fampirisihana foana azakivy zany raha miverina ohatra zany tsy fatalité tsy zavatra ratsy na miverina ohatra na hoe miaingy amin'ny ohatra miaingy amin'ny ohatra tsy ratsy fa anisan'ny esansa zany ohatrany hoe angovo ahafahanao mandeha mainga vaovao satria ao anatin'ny fiainan'olombelona amiko tsy maintsy misy zay satria sika moa mena ao anatina paterna de va tsy maintsy tapitsy de manomboka de tapitsy de manomboka de tapitsy de manomboka fa fahaizantsika mandamina sy mandrindra azy fotsiny ny tsiraray a no ahafahany miala am'izay difficulté de ohatra mantsy azo lazaina koa hoe difficulté fasahirava azo lazaina fasarainana koa izy de zay rehetra zay fahaizanao fahaizanao miala am'izay zany de fialana miala am'izay moa ina amiko de fanataterana nitetika asa foana aza votsisa mihitsy rehefa ao andoha fa mety ny fanontaniako moa zany tiako fantatra tsara raha aminao le ohatra hoe inona moa zany ny antony nanapanaokevitra hoe ohatra aloha no andeha atao karazana hoe marika zany a fa manina le ohatra de inona ny tanjonao amin'le ohatra aloha zany de podcast sy hevitra mivoaka avy amina olona maro tsy irery ato a fa miara-miasa amina ekipa ray manontolo fa ny zavatra mampiombina anay de ny fitiavana te hizara sady mahita koa hoe manana andraikitra lehibe isika tanora mpandrarà amin'ny fampianarana sy fampitana hevitra ho an'ireo zandry sy olona mila fampianarana ireo de tena hoe éducation zany a anisan'ny inonay fa tonga atsika hivoatra tanteraka de inona moa ny ahafahana manao an'izay raha tsy amin'ny zao vanim-potoanantsika izao ny réseaux sociaux zany hita hoe raha eto Madagasikara izy 4 millions zao ny olona mampiasa Facebook eto Madagasikara ny Facebook no ny akamaroan'ny olona mieritreritra hoe Facebook ary ny internet amin'izao de ny antony tanjonay manokana zany de ny hitoucher ny zaran'izay lesona rehetra ianarana avy amina expert toa anao zao a ka ho tonga any ampotsofin'ny ny ankizy na ny olona mety holiana amin'le zavatra ianarana amin'ny aotra de ny mahatonga an'le anarana de hoe azo atao ve ny miaingy amina aotra raha eto Madagasikara de ny ilainay zany hoe raha olona efa expert anatin'le métier na ao anatin'le domaine no mitantaran'izay a inona ary ny torohevitrany de zay no nahatonga an'le aotra ary mino zay hoe mbola maro no fiaraha-miasa azo atao zany any arina any a fa en tout cas hatreto tena aventure mahafinaritra be izy satria ao anay ary mianatra foana zahay a ary za zany nianatra teo hoe zany tontolo ny ara zany za manokana tsy tena mahalala loatra an'le izy ary androany hitako hoe tovitovy amin'ny fandrarana mihitsy le ara satria mila misy tsena ambarotra anankiray a mila misy tambanjotra de mila mahatelier de tena ozy hoe tena wow ay ve zany analogie tanteraka an'le fandrarana ny monde ny ara misy fanontaniana anankiray zay napetraky le vahiny teo aloha talohanao i coach Lety de zao fanontaniana napetrany déterminé ve ozy ianao amin'ny zavatra ataonao sa taintaimbombona fotsiny déterminé taintaimbombona mantsy ny lazaiko azy a taintaimbombona de zavatra ray a tsy maintsy andalovan'olombelo ao amin'ny fianarana asa ray na zavatra ray
tsy maintsy misy ale tete-bombe na hoe tiako vitaingana na hoe ahoana ny mety ve sa tsy mety satria zay le tetaisy zay iny anefa tsy mampandroso zavatra zany hoe fanaovana asa tete-bombe zany de hoan'ny résultat zany efa haitsika fa tsy positif ny résultat atsika eo satria misy zavatra tsy en harmonie. Mila ny efa mampanao sary ny tena moa tsy hoe mitady perfection be zany ataontsika zany na hoe tsara be fa le hoe ahoana na tonga le izy ho mety i fonctionne zay fotsiny za zany rehefa zay mahatonga na hoe za tsy tete-bombe satria na tsy mihitsy rehefa vao fantatry hoe tsy ety de fatafaraka hoe azo mety sy tsy mety a de zay le teneniko anao zay le serasera de réseau de fanaovana analyse de fanaovana recul kely le fanaovana fantanenan'olona maro mbo ahafahanao fa hoe mety kosa zany conseil fangalana hevitra maro donc tete-bombe zany tsy fahaizana nama zay fantanina be da be tery aloha zay satria tsy hitanao hoe aiza ny repéranao raha ny asa rehetra moa zany rehefa tsy manana repéra sy objectif zany de efa fantatsika valy fa de prosofahana foana matoa le izy galerie zany hatram'izao misy a de tsy tete-bombe na zany le raharaha fa nandeha araky ny tsy hoe nandeha araky ny tokony izy fa nandeha nisy zavatra nataony sy ezaka nataony mbo tsy hatete-bombe nazy hotely tsara mihitsy de mamerina fisaorana ny tahina nanaiky nandray nandalo teto amin'ny aotra ny zavatra azoko teto zany aloha ho anahy manokana de ny hoe niara de fa tontolo afaka ivelomana soamatsara raha eto Madagasikara ary mila olona maro sika ny ray aman-dreny tokony hanosika ny zanany ao anatin'io tontolo io satria sehatra sady mampisokatra ny saina izy no afaka maneho tanteraka ny fiainany sy ny fomba fisainany le olona zany amin'ny alalan'ny ara malalaka be ny tsena satria ny offre indray ary zany no ny demande indray zany mibetsaka noho ny artiste eto Madagasikara de ngamba raha amaranako anazy tahina de hoe inona no tetikasa miandry anao amin'ity taona ity mpanaovana an'le atelier isamo zany zao atelier isamo ny antsoko azy satria fantatro ireo fahoren'ny artiste namana zay tsy manana atelier na sehatra mokarana de nataoko le atelier io zany toerana production na ara mihitsy izy io de ao za misy artiste roa telo miasa ao isan'andro satria ampidianana ale fahasaran'ireo œuvre anaty galerie avy eo de zany hoe zay zany anazy zao no objectifako am'izao hoe reo artiste tsy manana sehatra amoronana toerana amoronana de tomboko am'le atelier aloha zany amorona satria rehefa tsy tomo zay le izy rehefa tsy zay le fanampy eto amintsika ny artiste tokony hifanampy satria misy zavatra banga be da be de ny fanampinantin'ny mpanakanto any zany amiko ny vahaolana aloha hatreto fa le olana maro samy hafa reny moa zany mety ho vaovatsy kelikely miandalana fa ny anahy zany tonga de impacta direct ny artiste ny anahy tiako hoe namorona izy nanao production izy de produit an'io amidy de zay zany anahy zao hatreto ny programako ny fandehanana ny vela moa efa misy hitasorsy ao efa hitasorsy fa de miandro valany sisa satria zay izy hoe mamaly an'le appel maro isan-karazany fomba fanaoko reo misy dossier ray appel folo de dossier ray ihany nataoko fa tsy appel ray de dossier ray fa de am'ireo folo reo mety misy olona ray na roa mamaly zay koa zany mba atoroka palakaty hoe rehefa misy le appel ray de alefa azy foana fa mandefa dossier folo misy mamaly foana ianao misy mamaly foana ianao de re zany no sehatra te fara moa de misaotra ny otra nandray antena ny fampizara sy fanakalevitra de zay angamba ny te farany de misaotra tompoko misaotra betsaka tahina